Sotro fanafody hoe maraina sy hariva any. Ay, misy an'izany. Ahoana very ty. Saroate, maraina, Hariva, maraina sy hariva. Andray. Itsetsika. Bayar lalamareo. Bayar lalamareo fa zaho io ny tsisy namana mihitsy ne. Koa izay koatra ny namanako. Anapatrinao maraina sy hariva. Tsy mitovy aminay ianao lehilahy. Zay dia tsara. Zany e. Zay dia tsy mitovy. Zay bosakely dia ianao mahika. Tawatsika anao mampiapiatarafina. Katarafina ono. Tsika tsy miaraka amin'io ka? Ataonao anefa. Atya ravina voanjo dia tsy daholo sisy. Tao inako. Tsy maty. Mamprety zany efa ide. Mamay zay. Ary ihany tsy maty. Tsy maty. Nay maraina sy hariva fa andao io rehefa mivetrena e. Mba tiana. Tsika ngefa. Miara-mianao amintsika Dia koa izy. amin'izay za mba manana namana. Anday ry ianao. Anday ianao an-tsekely. An-tsekely izy. Mampalahelo kely aho. Tsy mampalahelo zany io fa io lehilahy kely matanjaka be eo. Dia tsy tiana zany ny vatosoa. Tsy tiako ino. Vatosoa zany izay botabota kely ihany namana dia tsy miaraka amin'olonay mihitsy ny. Ay, volaso buta-buta kely. Dia sako. Mantainga za vatosoa. Mantainga. Zay ny eo manday. Tsy tia an'Andriamanitra tsy tia namana. Za tia an'Andriamanitra ko za fa tia an'Andriamanitra. Efa tsy tia avaha mihitsy ny manavakavaka anahy mampalahelo kely aho. Izay tsy tia namana hono dia nanjay. Ka za tia an'i Jesosy fa izy fotsiny angetra. Sady mpamono olona. Zaho mbola tsy namono olona za mihitsy. Any mpamono olona. Aiza be dia izay be dia tsy tianareo mihitsy zany dia za rehetra zany lalao. Jery-kely za mpamono olona nefa za raha mbola tsy kapoka ny jery-kely akory. Satria mba zala olona. Sady tsy tia namana. Andako jery-kely kely fa resaka roa zay. Ndao roa resaka vetivety. Anao sady zany za rehetra. Efa avy eo Anao vetivety fotsiny fa tsika be ty an Jesosy dia trahana Nakarina ve zany hoe mpamono olona raha vety. Ohatra ny mpamono olona raha vety tsy tia namana. Sisa ny Baiboly hoe izay mankalaza rano dia mpamono olona. Ve zany? Dia jery-kely rahatsika. Amatsika. Dia zay tsy tia namana dia efa bainga ohatry izy ny Baiboly. Marina ve zany? Afaka alaka ny Jesosy zany hatramin'izay ko. Fandaontsika irararaka ny jery-kely. Manao fahataon'ny Jesosy. Manao fahataon'ny Azafady Jesosy fa tsy manao azany tsony. Jesosy dia tsy dia jery-kely namatsika. Jery-kely eo. Ahoana namana ray ihany avy? Tena azafady namana foana. Dia inakina lahantsika amin'izay. Katsakinareo fa vatanay nampikatsaka. Dia ilay katsaka mafana. Tady zany tsika. Ahoana moa izy tady zany? Dia may azaka hoe izay. Dia ny abotra Ahoana manao anazy ahoana dia manao azany? Fa za mpirankenareo. Tena lata bota kely zay ne bota kely dia sao dia metsely. Ampianarako miankavy zareo. Dia manao ale Izay miantsena miboka. Zay ka atao kilalao afaka. Ataoko namanana ravikasy kely. Tena fara. Namotsika tsy nakasary lefa avy eo. Tsy mpakasary sy dia mino fa lasa mpinamana be. Mahafinaritra be ilay tantara rakizy e. Isarantsika izy ireo ny amin'izany. Fa izao isika dia tonga eo amin'ny fametrahana fanontaniana. Dia izao araka ny efa mahazatra antsika dia apetraka ao amin'ny commentaire ny valiny marina. Fanontaniana voalohany ary. Firy ny babo azon'i Davida tamin'ny mpanjakany Zoba? Averiko indray mandeha. Firy ny babo azon'i Davida
tamin'ny mpanjakany Zoba. Fanontaniana faharoa dia izao indray. Firy nisan'ny olona voalamina natolo Joaba any Davida. Averintsika indray mandeha. Firy nisan'ny olona voalamina natolo Joaba any Davida. Dia ataovy eo amin'ny commentaire amin'ny valimarina araka ny lazainantsika foana dia izay valimarina be réaction indrindra no miakatra amin'ny dingana manaraka. Dia mirary soa antsika tsirairay avy samy ho tahian'Andriamanitra daholo isika.